FPMM-Ziona entin'i Pasteur RATIANARIVO Rabarijaona. Aoka iombavaka izay tompoko. Andriamanitra rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay ianao, faly ny fonay raha tafoana soma tsara aminao indray amin'ity marana ity. Mitsoaka anao sy mankalaza anao izay mivonahitra anao, ilay tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka, Andriamanitra rehetra, tsara sady mpanao ny tsara. Dia mangataka anao indrindra mamindra fo aminay ka amelany elokay. Manadiovana amin'ny rano soa nalazako tao Kalvaria mba afaka amin'ny fahotana sy ny tsy fahamarina rehetra. Ary dia hatreo amin'ny alana fahinao masy tompo mba ho voninahitra azo fotoana izao. Dia mitenena ty amponay, sokafy ny fanahy fosaina ny tenanay mba handraisanay ny teninao. Teny velona, teny noharinao izao rehetra izao. Eny teny izay mbola miteny aminay koa ankehitriny, manambara ny sitrakao ary manomana anay amin'ny hoavy mamirapiratra izay efa nomaninao Jesosy Tompo. Makasitraka feno izany rehetra izany, dia mitalaso miangavy indrindra ny fampiarezan'ny fosaina fanahy ny tenanay mba ho voninahitra amin'ny fidany amanontolo. Atolotra anao ny dera sy najany voninahitra. Anoatra mitaloka ankehitriny aritra mandrakizay ry tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka. Alleluia. Amen. Mbola amintsika mandrakariva ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo ary ny fampiraisana avy amin'ny fanahy masina ry havana. Amen. Amin'ny faliana tokoa nafahana indray miantrano amintsika tsirairay avy amin'ity andro ity. Eny ny Hafatra ny lanitra izay nomeny Tompo antsika dia vavaka fiomanana ho amin'ny Fampakarana. Vavaka izay anorenan'ny Tompo sy hanamasinany antsika. Hoy ny tenin'ny Tompo ao amin'ny Matio 7:7. Matio 7:7 amin'ny anaran'i Jesosy. Midira amin'ny vavahady ety ianareo, fa lehibe ny vavahady ary malalaka ny lalana izay mankany amin'ny fahaverezana, ka maro no miditra any. Amen. Tsy maintsy miomana isika fa tsy fantatsika mantsy ny andro sy ny ora iverenan'i Jesosy eny amin'ny raho ny lanitra haka ny fiangonany. Fohy sy tsotra ny vavaka nomen'i Jesosy, ka mila rahantsika sy ianarantsika tsy anjery aza mba ho vonona isika amin'ny fotoanan'ny fampakaram-bady ny zanak'ondry izay tsy miverina indroa fa tokana ihany. Toy izao ary ny vavaka nomen'i Jesosy antsika ahafahana miomana amin'ny andro fiakarantsika fiangonana. Izao nambaran'i Jesosy Kristy ilay velona masina manankely avy Nazareta. Ry Jesosy malala, ankehitriny aho te-hitady ny tavanao momba ny fanapa-kevitra lehibe indrindra amin'ny fiainako dia ny fiomanana ho amin'ny fanjakanao be voninahitra. Takatro fa ny lalana mankany amin'ny fiainana mandrakizay dia tery ary malalaka ny lalana izay nalehako teo aloha. Tsy mandeha intsony aho amin'izany fomba izany ry iray malala ny an-danitra. Tsy afaka ny ho masina afa-tsy amin'ny fanampianao aho, ry Jesosy malalo. Koa manatona anao amin'ny fanahin'ny fahatsoram-po aho ankehitriny. Ry iraiko any an-danitra malalako, moavy ianao handinika ny foko an'io mba ahitana raha misy zavatra tsy mahafaly anao eo amin'ny fiainako. Azonao atao ny manafaka amin'ny fatotry ny nofo rehetra sy ny fanahy. Afaka avenao hanampy ahy manokana hanala izay mety fahatafin'ny toinana, manaka anahy tsy ho anisan'ireo izay angonina eny amin'ny rivotra ao amin'ny fampakarana. Azoko ny vidiny tsy voavidim-bola nalohanao tao Kalvaria, ary azoko fa izany ny vidiny lehibe indrindra. Nidina avy tamin'ny seza fiandranana volamena ho ahy sy ny fianakaviako ianao. Tena mahafoy anao nidina avy any amin'ny seza fiandrananao ho an'ny olombelona rehetra. Denao mihitsy
no nandoany vidiny ho an'ny tsiraray avy aminay mba hanafaka anay amin'ny fanandevozan'ny fahotana. Etsy ankilany iray malala fantatro ny fisin'ny fanamandangy amin'izao tontolo izao. Fantatro fa misy fanandemin'i izay mibitsibitsika amin'ny zanak'Andriamanitra fa tsara eo anatrehanao ny endrika ivelany saingy ny zava-misy dia izao misy ny lafim-piainan'izy ireny tsy mifanaraka amin'ny sitraponao ka tsy maintsy ibebahany. Ny fanahin'ny fiangonana matimaty dia miparitaka manerana manodidina ahy. Raha miangavy ianao mba hanapaka ny fatorany enatra amin'ny zanakao rehetra. Raha nitranga izany miangavy raha eny an-danitro vonjeo aho. Mivavaka ao am-poko aho mba tsy hotavela miaritra ny fotoana ratsy indrindra hatrizay mahatany ny tany. Dia ny fahoriana lehibe. Eny Tompo, na dia tsy fantatray aza ny andro, dia fantatray fa akaiky kokoa noho ny hatramin'izao ianao. Toy ny mpangalatra amin'ny alina, mety iseho tsy ampoizina ianao, ary tsara ho ahy raha hiverina mody miaraka aminao. Satria ny fahavalo maniry ny hafa haka ny marika ny anarany. Miangavy ianao ary raha eny an-danitra malalo, ampio aho. Andresy izao mba handreseko. Masandrato ambony tokoa aho ary miverena eo amin'ny sandranao fiain'ny fitiavana amin'ny andro be voninahitra amin'ny fampakaram-bady. Amin'ny kitsipo ny zanakao izay tianao Jesosy. Amen. Eny tokoa Tompo. Izany ny vavaka nomenao mba hiomananay ho amin'ny fampakaram-bady dia ny fampakaram-bady ny zanak'ondry amin'ny fotoana tendrin'Andriamanitra iray hiverenanao amin'ny raha olanitra. Vavaka fanorenanao sy fanamasinanao Jesosy anay tsiraray avy. Vavaka fanorenana sy fanamasinanao ny fiangonana manontolo mba hidiranay amin'ny vavahady ety ka andaozanay amin'ny vavahady malalaka izay mitondra ny fahaverezana izay andehanana maro. Ampio miarana fiainao masina Jesosy mba andeha hiomana isan'andro fa tsy fantatray ny andro sy ny ora hiverenanao. Ny any fantatray dia izao miakaiky kokoa izany fotoana izany. Ko mangataka ny fanahin'ny fanairana avy aminao, ilay fanahin'ny fiembenana avy aminao, ny fanahin'ny vavaka avy aminao. Mba tonga anay Jesosy hikaroka ny tavanao isan'andro dia hanapa-kevitra fa avy ny andro ary tonga ny fotoana hiakaranay ialany amin'izao tontolo izao any aminao mandrakizay. Koa fiangonana madio tsisy pentina no andrasanao izay nanadio ny tenany sy ny fitafiny tamin'ny raha ny zanak'ondry no tafiditra amin'izany. Mba ho isan'izany anay izay Jesosy. Koa tsy faniriana feno fitsetserana fotsiny ihany fa fanapa-kevitra lalina ao anaty ny anako diovinao Jesosy amin'izany rano izany. Hiala amin'ny fahotana sy ny tsy fahamarina rehetra, ny fatotry satana rehetra, ka andehananay mankany amin'ny fiainana mandrakizay amin'ny mpifaliana, amin'ny mpiravoravoana ary amin'ny mpiomanana fatratra amin'ny mpanetreny tena. Ray malalo misaotra anao satria mbola nasehonao miharihary tokoa ny voninahitrao sy ny fitiavanao anay mba hisitraka izany fiainana mandrakizay izany, dia ny fanombohana izany tokoa dia ilay fampangarabadiny zanak'ondry izay tanterahinao indray mandeha monja eo amin'ny fiainan'ny fiangonanao. Izay tsiraray avy anesa mivonany amin'izany, ko tafihinyeranao fiainao masina Jesosy, raha koa fiamranao sarobidy, ary dia vonina amin'ny mpifaliana izay mikeritry fahefana avy aminao handresy hatramin'ny farany, eny handresy ary dia iseho ny voninahitrao. Tompo malalo, misaotra anao satria hahafahanao tokoa amin'ny fatotry ny nofo rehetra sy ny fanahy, dia ho afaka zahay hanala izay mety hanafintonana, hanakana anay tsy ho anisan'ireo izay angononao eny amin'ny rivotra
amin'ny Fampakarana. Tsy herinay natanjaka izany fa herinao rery ihany, koa mangataka indrindra ny fitoeranao dia amponay. Eny Jesosy, tsy voavidim-bola tokoa izany fa na raha nalatsaka ato Kalvaria no nividy anay, fa olom-boa vidy zahay. Novidinao indray mandeha monja tamin'ny fandoran-tenanao Jesosy, tamin'ny nandatsahanao ny ranao, tamin'ny nisehonao mpamonjy anay, tamin'ny tsangananao tamin'ny fitoerany maty ka nitondranao anay indray ho amin'ny fiainana mandrakizay. Jesosy io, lehibe izany famindram-ponao sy fitiavanao izany, magaga ny fitantananao. Ary dia izany mahatonga anay Jesosy mifikitra aminao sy toetra aminao isan'andro. Tompo, eny tokoa, aoka izay nohitra ny fanahy mandanga rehetra izay mamitaka sy mibitsibitsika ao am-ponay, anefa toerinay minaranao Jesosy Kristy ilay velona masina manankely avy Nazareta. Eny tokoa fa hovoniny zahay ny handresy araka aminao. Mivavaka ao am-ponao zahay, am-ponay izay Jesosy, mba handeha ary hamokatra hanangona olona maro, hatonga ny tranonao feno, Jesosy tomponay. Fa raha avy ny andro izay tsy ampoizina dia hiakatra araka aminao zahay, ka tsy hananay ahy. Tafidinao fiainao masina Jesosy manalo, azony manteraka sy mantoso izany eo ambany helatra ny fahasoavanao. Dera ny aja ny saotra ny voninahitra dia ho anao hatramin'ny taloko mandrakizay, fa ny fiomanana kosa ho amin'ny Fampakarana ho ampony tsara avy, fa fanapa-kevitra lehibe indrindra eo amin'ny fiainanay izany, mba tsy hisy nenina mandrakizay fa hisian'ilay fifaliana mandrakizay kosa. Misaotra Tompo, misandrapo tamin'ny avo indrindra ry Andriamanitra io, fa mitahy anay ny Tompo dia miaro anay, mampimirapiratra ny tavanao tokoa ianao, dia mindra fo aminay, eny manandratra ny tavanao ny Tompo dia manome ny fiadanana. Misaotra Jesosy tomponay, ianao ilay mitondra ny rano ny fanakena mandrakizay, fa rehefa niaritra fahorana vetivety tokoa zahay, dia ianao no hitahy sy vimona anay ka hampahiry anay iseho ny voninahitra. Amin'ny anaranao masina sy manankely avy Nazareta, Jesosy tomponay, nozona maniry sy mangataka izany vavaka izany. Misaotra ray manalo,